Apakan rindu nosa Surga dan kejahatan Makasih Perkufana meramu Amin Amen. Apakah masih ada cerita? Amen. Minofa Onir no tsara no rano. Tadifa amftona tsika iny fadiana vatatsika minofotsika ezahana resena fa ny fananao ataveza. Zay ny antony fadianana hanina riavana. Ny olona anankiray rehefa resy lahatra amina fifadikanina mazava ho azy me matanjaka ny ara-panahy. Hitanao mahatonga anao nendray mbola tady tsy haresy ny zavatra madinidinika amin'ny ara-nofo satria menao foana zay zavatra tadiavin'ny nofonao io. Ary izy io marobe raha tian'izy io. Fa amin'ny fotoana izy io manomboka tsy menao sakafo no manomboka mitombony ny ara-panahynao. Ny ara-panahy nefa riavana no mibaiko ny zavatra rehetra. Tahin'Andriamanitra ny ianao. Alleluia. Tahin'ny tompo manokana isika rehetra. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa anatin'izao fifadikanana zao. Azao mba teo amin'ny tany izy daholo ny andeha atao batista zao. Daholo le andeha hagnano batista. Amen. Tahin'Andriamanitra manokana ny anareo. Faly miarabanareo ary ny tagnan'Andriamanitra mihitsy hitantana anareo mandrakizay. Raha riva moa tsika misy formation manokana zay atao eto manomboka amin'ny telora tolakandro ka anasanantsika rehetra anao batisa ho avy eto hianatra. Amen. Fa androany tsika hianatra hoe miakara amin'ny refy ambony. Amen. Doko miara-mamerina hoe miakara amin'ny refy ambony. Amen. Mila miakatra amin'ny refy ambony zany ianao amin'ny fiainana ara-panahy. Aza mba mety ho resy lahatra mihitsy ianao hoe hijanona amin'ny niveau misy ianao fa mety teza hiakatra foana. Zany ny tokony ho fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Dia rehefa menao zao fa arakaraky ny fitombon'ny fahalalana anananao manomboka ahitanao zay tamin'tao dasaka raha mbola zaza. Mila mahita niveau ohatran'izany zany ianao. Iry ianao taloha dia ity ianao am'izao. Fa tsy mety izy koa anao mivavaka tsy mahita fiovana mihitsy ianao amin'ny ara-panahy. Mila mahitanao zany ianao le am'izao io mefa mitombo, me matanjaka, me mandresy ary me ampiasain'Andriamanitra. Asa manaiky hitsarina amin'ny niveau zay misy ianao. Alleluia. Ary zao ny isan'ny secret fa arakaraky ny akaranao no ahafahanao mijery lavitra. Anao koa izy koa ambany eto anao midoko misy raha mety tsy ho hitanao. Fa ny minitra anao miakatra amin'ny tafotrano io manomboka memaro ny zavatra hitanao. Azonao ve zany? Zay mahatonga ana mamporisika androany amin'ity fampianarana ity hoe miakara amin'ny refy ambony. Satria za arakaraky ny akaranao no ahafahanao mijery lavitra. Anao zao raha maka totohatra hiakara dia manomboka mahita zavatra maromaro anao manodidina anao. Fa betsaka nefa riavana ny olona tsy resy lahatra hiakatra. Dia tsy mora ny miakatra. Isan'ny fiakarana zao reny fa vitanao mandefitra na dia manana ny rariny arana. Anisan'ny fiakarana zao reny fanekenao hiavana amin'ny fahavalonao. Anisan'ny fiakarana reny misy fotoana anao mba misy zavatra mba tianao atao nefa tsy ataonao nohony amin'Andriamanitra. Anisan'ny fiakarana reny famafazana ataontsika reny. Anisan'ny fiakarana reny fifoazanao maraina mba hivavaka. Anisan'ny fiakarana zao fahatongavanao mifadianana zao. Aveo ndray mandeha fa ny minitra ianao miakatra ambony afaka mijery lavitra ianao. Alleluia. Amen. Ary ny fiakaranao amin'ny refy ambony ihany koa mahatonga anao anana fomba fijery tsara amin'ny fiainana. Manomboka hitanao manavaka hoe misy zany zany manomboka efa tsy matetra anao tso. Mety ianao mety aratsiratsian'olo, mety ianao mety ambanimbanian'olo, mety ianao mety anatina tsifisina, anatina problème. Fa manomboka manana fomba fijery tsara ianao raha miakatra amin'ny niveau ambony. Alleluia. Io ihany koa raha sanabavy no ahafahanao mitraiter problème. Tsy afaka hitraiter problème mihitsy ny olo araiky raha tsy manaiky hiakatra.
Tsy mora nefa miakatra. Kanitiko zay misy tanàna ambanivohitra any atao Markiso zay nangiananay. Fa io fiakara io le olona fiakara. Izy ka olo misy soika izy mandeha. Renao mihitsy fenao io ka vahony vily. Nefa le fiakara mbola misasaka. Enjany izy kezany ataoko enjany io. Tsy mora ny miakatra. Iny midiny ndraiky raha mora iny. Fa ny miakatra gidragidra. Iny tompo anao. Io no ahafahanao za teo mitraité problème. Lasa mailo ara-panahy zany anao rehefa anao miakatra ny niveau. Mailo ara-panahy. Tsy raha jiaby io mataitra anao. Tsy raha jiaby io ataonao. Tsy raha jiaby io maresy latra anao fa manoka anao mailo ara-panahy. Beta be ny olona satria izy mbola diso sasa loatra. Dia raha vao maregny raha maresaka dia fa lasaka. Vao maregny olo mitoma anazy tsy mahavita magnanonao fa lasaka. Ary olo misy vafoka tendrombohitra ataony fiangonana Jerusalem e. Ataony fiangonana ohatra. Zafady manona anaran'olo. Ary olo misy fiangonana zao ndraiky koa ny zekezany koa moa misy vetrakafo mihitsy mitatsika ny tananao. Lasa. Ary olo misy an'izao misy an'ity zay raha jiaby malazalaza dia tsy maintsy any izy. Izy kira mijerevy ny scanner misy dian-tananao maro be ny lohany. Dia mba tia metraka fanontaniana aminao raha zao dolo nefa nametra tanana tanao. Ireny zavatra reny tompo dia fahazaza. Solony tsy mamaro toerana zany ny fiainana. Misy an'izao dia fa lasa. Misy an'izao dia fa lasa. Misy an'izao izanao zany izy tonga dia lasa nampireny ny mpiangonana. Tsy tena zany mihitsy. Tsy mamaro ny toerana izy fa dia lasa ary lasa. Vao mijery amin'ny Facebook anao findry izy. Ndraiky izy karaha manatao sarin-doha iny. Ndraiky izy karaha manao misimbo zay. Ndraiky izy dia fitsinao mihitsy olo karakory manjeo. Dia regny karazan'olo regny tompo tsy mety mitombo mihitsy. Mbola nahitanao anazy 5 taona lasa ihany no ahitanao anazy jusqu'à noa. Ny antony tsy maneho tezaina izy. Zay raha jiaby hitan'io zany tsy maromariny aminanjy daholo. Indray mizaly maromariny tany hafa koa izy. Hitany koa kany ka tsy maromariny aminahy koa izy. Lasaka izy mijery maromariny tany hafa. Dia anarany zany ilay mariny. Ireny zavatra reny tompoko tsy mety. Tegna milazanao zany tsy mety. Mandana mba misafidy fiangonana ny vavaha. Ndana misafidy pasteur hitaizanao. Ndana misafidy ray aman-dreny ara-panahy tandrignesa. Fa tsy mety anao izy hoe jiaby reo tandrignesa anao dao. Zany tsy midika hoe tsy izy ny hafa. Fa mba manana fototra iorena. Iny Jesosy ianao. Zay no miantoka ny fitombonao. Zay no miantoka ny fisandratanao. Fa raha anao zany tsy mametraka mihitsy olona anankiray ataonao mentor. Tsy mametraka mihitsy ianao karazana père spirituel. Tsy mametraka mihitsy ianao karazana mpanompon'Andriamanitra hitaizanao. Tsy mety hiakatra zany ny fiainanao. Satria anao zao maheno toroteny hafa anao eto. Lasa koa anao tany hafa mareny koa. Ahoana izy ty. Fa raha miparitaka amin'izay aloha anao. Izy no zany izy no ianto moramora fa resany volana volamizay dolo zany. Maro loatra tany mboanao kay. Azontsika hoe zavatra tiako teneny. Aindoko arenao. Amen na? Ary amin'ny fotoana anao manomboka miakatra rehefa ambony, manomboka mahay mihaino tsara n'Andriamanitra anao. Betsaka nirava olo tsy mahay mihaino n'Andriamanitra. Io Andriamanitra io nefa tegna azo henona fitondrana fiainanao. Anisan'ny fomba hitenenany aminao zao tsika le ety mamontsy fivorimbavaka eto maheno toroteny isan-karazany anao. Fihainona n'Andriamanitra dao reny. Tain'i Jesosy anenao. Amen. Misy tantarana lelan'Andriamanitra tagnaty Baiboly tao antsoina hoe Mosesy. Rehefa andeha hiatikady zany dia nasain'Andriamanitra izy miakatra tambony tamin'ny tendrombohitra. Ao amin'ny Deutéronomia toko voalohany. Deutéronomia toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Deutéronomia 1, 6, 7. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao. Deutéronomia toko voalohany, andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito. Izy hoe
Jehovah-Andriamanitsika niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe aoka izay nitoeranao amin'ny tendrombohitra ity. Mihodina ianareo dia mandehana ka mankanesa any amin'ny tany avoan'ny Amorita. Kasaina le taiza zareo any amin'ny tany avoana amin'ny toerana ambo zany. Mankanesa zany amin'ny tany avoan'ny Amorita sy amin'izay rehetra ao akaikiny. Dia any amin'ny tany hay sy ny tany avoana sy ny tany lemaka amorontsiraka sy ny tany atsimo sy amoron-dranomasina. Dia any amin'ny tany Karanita sy any Libanona ka hatrany amin'ny lehibe dia hon'ny Efrata. Tamin'ny fotoana ino Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy mba hiakatra. Aoka hoy izay nidokoanareo teto tamin'ny toerana tonotomony izay efa neverin-jareo fa efa avo. Misy olo mieritreritra rehefa antonony tsara ny ara-panahy. Misy olo mieritreritra rehefa manompo tsara nefa misy niveau takian'Andriamanitra. Misy niveau andrasan'Andriamanitra aminao io. Fa in Jesosy anena. Alleluia. Amen. Hitanao fa ny fijanonanao amin'ny toerana anankiray, indrindra amin'ny ara-panahy resaka io, fijanonanao amin'ny niveau anankiray mahatonga anao voafetra. Ohatrany anao tsy mety midoko misy zao kristianina tsy mamety hiditra andraikitra zany izy fa mpinotsotra fogna. Mpinotsotra fogna mety hatreto anao pastera anao mpinotsotra anao fa tsy mety midoko amina toerana araiky zay anao. Dia lasa voafetra anao. Fandana mba mijery zavatra anatinao ao. Ino amin'ny zavatra anatinao ao mba ahafahanao manompo an'Andriamanitra. Ino amin'ny zavatra iainanao io mba ahafahanao miditra anaty fanompoana ny tompo zany. Fa ny fijanonanao amina niveau ambany dia mahatonga anao voafetra. Maheno tsara be anao? Amen. Zaho mba tia mamaky amin'ireny boky ireny ary anisan'ny histoire tegna tiako mandinika ny histoire na aigle. Ohatra zao ko révélation be la be izy io. Dia rehefa manamaky zany makasika an'ireny aigle reny, ny aigle zany rehefa mahazo an'ilay avo tadiaviny, misy karazana amboasana altitude tadiaviny. Rehefa mahazo an'iny hono izy dia tsy mampiasa elatra intsony izy. Azonao? Tsy mampiasa elatra intsony izy fa rivotra no mitondra anazy. Dia izay mahatonga an'ireny aigle reny anao raha mahita an'azy agnambo tsy mahita an'azy mikopakopaka. Janona mifixa elany iny dia mihodina izy dia mihodina izy dia nanao ragady. Donc zany izy amin'iny tsisy raha manderaka anazy. Satria efa tonga amin'ilay avo tadiaviny izy. Ka io fiainanao ara-panahy koa misy avo tadiaviny izy. In Jesosy anenao. Izany hoe raha manaiky ianao hiakatra misimisy amin'ny fotoana ara-panahy dia ho hisy karazana effort mitsahatra ho azy amin'ny fiainanao. Misy fotoana manko antsika iny efa manao effort be mba hahazo an'izao, manao effort be mba hilamina an'izao, manao effort be mba hahatonga avanty tonga avandry. Fa rehefa tonga amin'ny avo zay tadiaviny io ara-panahinao io misy karazana fisasarana zay nanasitranao ela be hitsahatra ho azy. Adionao azy nandeha aiza mozana hijaly anary. Manomboka adionao azy hoe raha nandeha aiza aby le zavatra ohatran'izao, nagnanakory le zavatra ohatran'izao. Mitsahatra ho azy. Fa misy rehefa olona ela be nanompo an'Andriamanitra fa jusque niany izy mbola problème na 25 minutes. 10 arivo mbola olana atao rony ery zanany zany. Ary zavatra anankiray tadidiny raha anao zay ka le hany hohaniny mbola problemenao, mbola mila miezaka mafy ianao. Mbola mila miezaka mafy. Raha hany hohaniny mbola probleme. Mila mitodiky mafy amin'Andriamanitra. Miezaka. Mila mitombo refy ianao. Samy mangalala fanitsinitsy ananjy agnatin'ny toloteny. Magnano sary mimoefo manao ndray tsy fantan'olo anao izy volany. In Jesosy anenao. Amen. Raha mbola babasa zany ny olana dia milaza aminao zany fa mila mitombo refy ianao. In Jesosy anenao. Ary za dia tena miezaka mihitsy ety mamatoro anareo secret isan-karazany. Mizara aminareo ary za dia
tsy mba resy lahatra amina kristianina tsy te ianao ninina zany. Andana mitadiava vola. Ho avy zao jirofo tao miasa. Tao manle tsy miasa. Mafantara miery fo. Dia lasa manana regny anao be. Dia sika mbavaka manao praniko voatonga. Tsy magnan'izay. Tena tokony hiasa tsika mba tena amelomantsika ny ankonatsika. Ny kristianina neny avaka tokony lohany amin'ny zavatra rehetra. Satria sady manana n'Andriamanitra, manana tenin'Andriamanitra, manana fampianarana isan-karazany. Nefa tsika ndraiky resaka jentilisa. Dia tsisy fanompoman'Andriamanitra, tsisy tenin'Andriamanitra, tsisy toro-teny tandresana isan'andro, fa izy grave be. Ka za zany tena mba magnano fanamby amin'ny taogno ho avy mafitsy karan'izao edy tanana. Fa fahelany. Raha zay lesona azonao nanomboka janvier zay mba pratiquenao ny fiainanao, tsy tokony ohatran'ny intsony ianao. Marina hoe efa tsara be mahitanao ndray. Lokomenanao raha fa aoka fotsiny. Fa mbola misy refy hafa tokony hipetrahanao io. Tahin'i Jesosy ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Mba tongava saina amin'izany zava-teneniko zany. Ny olo tsy mivavaka tompoko tsisy fatahorana an'Andriamanitra. Ny olo tsy mivavaka tsisy osotra zany amin'ny lohany. Fa anao nefa mavoroaka dia voly magnasitrana marary nefa sagnatria ny babanao sahiry magnanohoany. Misy raha mila ovagna hely. Ngala ny clé molette. Tsak, magnano. Réglazy. Dia misy volage le zany. Tahin'ny tompony ianao. Ya marina volaniko zany. Na dia somareny magnetiketitra kely fa marina. Ohatran'izany koa zany ny roplanina. Anao izy koa mahita an'ireny roplanina reny. Izy mbola vomakatra iny foana izy regninao karaha marabe. Ny roplanina rehefa tafiakatra amina amboasana amin'ny altitude zay tadiaviny koa, dia lasa misy raha ely zay foana kitindra reo piloty. Le mandeha zany mba tafiaraka tamina piloty nama. Dia manengavy ananjy mihitsy za koa zany mba trohiny anako raha anaky. Dia manasay ny kitoza. Hita, dia hoe karakaran'izao ny raha atao amin'izy koa e. Izy tsy karaha mitondra tomobily maro raha amboly eky. Dia tampotampoka izy tonga dia tsy hainao bino raha volanina. Dia kely amin'izay raha iny, rehefa tonga ambony any kay tsisy chauffeur midoko be koa. Ndraiky izy mandeha amin'ny toilette. Ny olo voyageur izy milagny raha atao. Nefa izy amin'ny toilette. Ndraiky izy matory, ndraiky izy misakafo. Dia tsy voatery hikitikitiky raha marobe intsony izy fa mitsotsotra ny ataony eky. Ka raha olo jiaby mandeha. Rehefa tonga amin'ilay ahavo zay tadiaviny le roplanina. Ny avion nefa mandeha foana. Ka mbola averiko nefa mandeha. Amin'ny fotoana ianao mahazo an'ilay altitude tadiaviny ara-pananao. Dia misy karazana mouvement zay tsy tokony ataonao tsony. Misy amintsika reo nefa rehefa ny fahasanatra Andriamanitra amin'ny fiainana. Mbola tianao ny fanao amin'ny olona ary ambany any. Zany ndraikindraiky mba hitezako anao. Atsaky ny akanjo ataonao iny mba hovaro. Mba ataovy ilay mba mandresindresy. Samy mba mizany aninanjy. Karakorany mba koa. Zany rehefa natao manompo an'Andriamanitra. Mila misy raha mba miova amin'ny fiainana. Satria hono raha misy ny olona ao amin'ny Kristy, olona vaovao izy. Efa lasa hono ny zavatra taloha, rehefa tonga vaovao. Rehefa tonga amin'ny altitude tadiaviny ao ara-pananao eo, misy mouvement mitsatoka ho azy. Misy zavatra tsy voatery mampirizadizy ty tendanao tsony. Misy zavatra tsy voatery tonganianao tsony fa tonga ho azy aminao. Engany mba ho tanteraka aminao zany aminaraka. Zay ny volako hoe rehefa miakatra ny ara-pananao, misy effort mitsatoka, mazava ho azy zany. Misy regny zavatra tomanian'olo reny fa anao tsy mila mitomany. Tagnananao kely banany fo fotonga io. Izy tsy mora. Mitaky fankatoavana.
mitaky anao mila manaiky ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao. À chaque fois mahiny toroteny karahan'izao mila tonga dia pratikena, ary zany tokony atao hoe mamamasin-tena, manao zay tenen'Andriamanitra taminao. Tsy ilay nitenen'Andriamanitra tamiko fa ilay niteneny taminao. Atsika io rehefa mitandreny toroteny ohatran'izao, misy anankiray, anankiroa, anankitelo amin'ny teny renao tonga dia mahitsy aminao any. Dikan'iny zany iny Andriamanitra niteny taminao. Dia iny no mila katavinao. Fa iny Jesosy anena. Ireny zavatra reny mahatonga ny rehefinao hitongo. Fankatoavana. Amen. Raha fataoko moa matetiky zany rehefa miresaka raha dia ohatran'ny hoe ataoko sangisangy zay izy. Fa agnatin'izy iny misy message. Zalahy karahan'izao hoe ohatran'ny ty ohatran'ny ry. Fa agnatin'izy iny misy hafatra ho anao. Amen. Misy karazan-javatra zany zay tsy fampitolomanao tsoro. Misy ezaka zay tsy tokony ataonao tsoro. Nefa ny fiainanao mandeha. Amin'ny fotoana miakatra ny refy ara-pananao. Fa izy io tsy raha in'olo maro. Betsaka an'olo tsy te hitombo ara-panahy zany. Ny zavatra anankiray hita matetiky. Atsika eto na dia efa mahazo toroteny be karakory, na dia efa mahazo fampianarana be karakory, fa ny fandromoka andeha midada ny fonga finirana. Zany atsika mandray anareo e. Anareo tiako. Zana. Fa jusqu'où viana. Ma imagineo zany ho avy fotoana atsika reo ho tonga misy 7000 personnes. Dia ilahatra andeha aminady olona. Malevolevony moa zany moa. Amin'izao izy mbola tsy manidina. Mbola vitako zany mitsangana antsika satria fa mitsangana taketo za lera raiky, mitsangana ake koa za 45 minutes. Mbola vitako izy. Fa raha mora andrivondrivony agnanak'olo. Nefa rehefa agnatin'ny teny karan'izany afaka ny agnova fiainanao. Agnatin'ny regny vavaka fisodrano ataoko regny afaka raisinao regny raha minanao. Fa tsy haiko hoe karakory ary fandraisantsika anazy. Karakory mafiainanao an'iregny hafatra mitaiko aminao regny. Fa agnatin'izy regny misy fanan'Andriamanitra, misy tenan'Andriamanitra zay afaka agnova fiainanao. Fa ny sasany rao na mba mahatombo be karakory leso, na mafy be karakory fampianarana, mitsy natabavika hely ka. Ilay maventy zany tsy ampianarana tsy mila ilay hely foana izy. Azonareo ve zany? Zany zavatra resako anao zany fitezananao mba hatanjaka ara-panahy, mba hitombo refy, fa tsy antehitra amin'ny hoe petra-tagnana foana anao. Fa ndana mba manomboa mandray zavatra amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny anapety. Manomboa mba mitombo agnatin'ireny lesona zay renesy ny sofinao regny. Alleluia. Zany hoe misy karazana fitahina zay tsy voatery ho tadiavinao fa tonga ho azy aminao. Amin'ny fotoana anao mitombo. Fa raha mbola tsy mitombo anao sarotra e. Raha iny Jesosy an'iny zanak'iziony. Amen. Amen. Ka hitanao zao regny karazana ezaka mba ataonao, fanomezana ataonao amin'ny asan'Andriamanitra regny. Izy regny dia tsy inona fa fanapahan-kevitra anao mba hiakatra. Dia za zao mahita misy amintsika ny tena sahirany. Fa nefa dia mahafoy, magnome, mba ndesy magnano asan'Andriamanitra. Fanekena hiakatra izay. Dia hainao aza mijery olona. Rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra aza mijery olona. Fa ninao foana jery. Fa sao dia anao hijery rianoko raha tsy magnano mihitsy. Rianoko raha tsy mandeha. Rianoko raha tsy mivavaka. Ninao ataovy mba hiakaranao. Amen. Alleluia. Fa iny Jesosy ianao e. Amen. Ny olona ara-nofo zao tsy mahavita manao zavatra ho an'Andriamanitra. Nefa ny fanaovanao zavatra ho an'Andriamanitra mahatonga anao hiakatra. Ka ny fidiranao ao amin'ny tontolo ara-panahy no mikalifie anao hiakatra. Anisan'izany ny fifadikana. Anao manety hiditra agnaty tontolo ara-panahy. Zany angely zavatra ataontsika zao. Misy sasany angely efa mivadibadiky fa voasinao. Iaretany fo. Fa tany rano izy ke manimina mofo. Fa nazary izy mbo aty. Amen. Ary efa voalazan'ny Baiboly zany izy hoe zay avy any ambony, dia ambony izy rehetra. Tsy
Tsy possible mihitsy nefa anao hiakatra ambony raha tsy feno ny herin'Andriamanitra, feno fankatoavana tenin'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay ianao lasa qualifienao hiditra amin'ny tontolo ara-panahy. Amen. Alléluia. Ary jereo tsara anaty Baiboly fa eny amin'ny avo ihany no ahafahan'Andriamanitra mampitombo osotra. Rehefa zao reliste nasainy niakatra teny an-tendrombohitra Karmely, ry Abraham nasainy niakatra, ry Mosesy nasainy niakatra, eny hatramin'i Jesosy Kristy nasainy niakatra. Dia rehefa nimpianatra rehefa ampidinin'Andriamanitra ny fanahy masina nasaina niakatra tao amin'ny efitrano ambony. Amin'ny toerana avo no ahafahan'Andriamanitra mampitombo osotra ao anatinao, ahafahan'Andriamanitra mizara révélation vaovao ho anao. Dia rehefa ny Apocalypse 4:1 ny voalohany, Apocalypse 4:1, ozy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, Apocalypse 4:1, zay manana Baiboly sokafo vetivety fa ho hitanao ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa ino nisy varavarana nivoha tany an-danitra, ary ilay feo voalohany zay efa reko dia tahaka ny trompetra nyteny tamiko hoe miakara aty dia asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy raty zay. Magnino ozy? Miakara aty izy. Anao zany na Andriamanitra rehefa miseho zavatra olana ankiray zany, tsy olona ry ambany reny ny sy olona fa sainy miakatra anao. Ka atoroko anao izy androany, mila miakatra rehefa ara-panahy anao io. Mila mitombonao fankatoavanao, mila mitombonao degrena fandeferana, mila mitombonao degrena fahaizanao manome zavatra tsara ho an'ny tompo, ho an'ny mpiarabeny. Ain'i Jesosy ianao fiakarana daholo. Engany mba hiakatra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miakara ty ozy dia asehoko anao zay zavatra tsy maintsy ho avy raty zay. Zany hoe raha tianao ny ahita ny fahatsaràn'Andriamanitra, raha tianao ny ahita ny ho avy ny fiainanao, manekenao mba hiakatra. Tsy mora ho zateo miakatra. Dia zao matetiky miakatra ambony tanety be regny taloha mandeha mivavaka tendrombohitra. Fa gato zao fenao io, zay no vao tonga. Sesika anao, dingitrinao mipatrapatraka, zay no vao tonga. Ain'i Jesosy ianao. Amen. Zany hoe ny tiany tompo ampitaina aminao io zany ianao mihaino anahy, anao mijery anahy io. Raha mbola amin'io niveau misy anao io, mbola tsy ahafahan'Andriamanitra mamaly question ny fiainanao. Misy zavatra zay mbola tsy azon'Andriamanitra resaninao. Misy zavatra zay mbola tsy azo megnanao ampelatananao raha amin'ny niveau misy anao. Zany hoe misy ahavo zany takin'Andriamanitra mba ahafahany miteny zavatra maro anao. Misy moa magnotany tena hoe tompo mameo fahitana zany. Misy ahavo takina amin'izany fahitana zany. Tompo mba ataovina reny feonao za, misy ahavo takina ahafahana manireny feonao. Jesosy aoka izay zavatra teneniko mba ho tanteraka, misy ahavo takina atonga ny tenina zay vavanao misy fahefana. Ny tompo an'io. Alleluia. Amen. Misy zavatra zany na dia eny sofinao azy, tsy omen'Andriamanitra anao mihitsy ny atakatra an'io. Satria le niveau misy anao tsy qualifié amin'le izy. Nenetsika maheno teny. Tsy haiko pasteur Zalahany mareny feo zay karaha mivolagna hoe antsiragana. Ino mara dikan'izay? Tsy balian'Andriamanitra aminao le izy, satria misy ahavo takina, misy raha regninao. Tsy haiko pasteur fa za tatoato mareny feo foana mibepa zaka zay manondaritro koa za mitsanga mipetraka manondaritro. Tsy mety takatra anao le izy satria misy ahavo takina aminao. Zay mahatonga antsika le manonofy tsy hainao dikan'le nofy. Misy sasany mahita fahitana tsy hainy dikan'le fahitana, satria ny antony mbola misy ahavo takiny tompo aminao miara-panahy. Azonao ve zany hafatra zany? Ain'i Jesosy arenao. Alleluia. Noho izany mila miakatra. Matetika zay anao magnotany zavatra n'Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy mamaly mihitsy satria tsy sahazan'le niveau misy anao mihitsy ny valiny. Zany izy io. Anao rakapa anao nataony zany anao fa niviniranao herinandro izy.
fitengana tsy mafanitry vy. Dre misy zavatra kely manataon'olo taminao, romotra anao. Dre misy zavatra mba hangatana Andriamanitra aminao tsy ataonao, misy avo taky. Tain'i Jesosy anenao. Amen. Ary ndraindray koa misy amintsika reo misy zavatra efa anaty fotsika tao. Efa nisy lahatra mihitsy atsika hoe ty zavatra ty ny tokony atao e, fa tsy mety ataonao. Midirivo anao tsy mety mitombo ara-panahy. Ndraindray misy karazana fahotana zay takin'ny tompo mba hialanao ajanonao, fa mbola toizanao natao fo, dia lasa tsy mitombo ara-panahy. Tavela amin'ny toerana raiky. Anao hoe tian'Andriamanitra foana na mpanota re. Satria Baiboly milaza hoe fony mbola mpanota isika izy dia fa maty hamonjy antsika Kristy. Tianao. Fa aza mijanona amin'izany, fa ndana mba mitombo refy, ndana mba mitombo avo, atsaavo zay zavatra tsy tian'io Andriamanitra vavanao io. Avelao raha halany tiany mba atomanareo adio fo, atomanareo ilamina tsara koragnanareo, dia marobe manomboka raha teneniny anao. Marobe zavatra manomboka mpahitany anao. Manomboka marobe zavatra mpafantany anao. Fa misy antsika raha mijanona amin'ilay zavatra efa fantatsika fa tsy tian'Andriamanitra, mbola iny any ataontsika. Tsy mitombo moa anao e. Lasa voafetra isika arak'ilay nazavaiko anao teo. Tain'i Jesosy anenao. Halleluja. Amen. Amen. Ohatra zao misy zavatra zay tsy ampafantarinao ny zanakanao mihitsy. Ohatra zao ny kôdiny kôfranao tsy atoronao anazy mihitsy. Ma dia zanakanao an-trano izy. Raha tsy hoe misy andro manokana angambany, inona ny andro mba tsy hanaovanaovan'ilay zaza foana. Tain'i Jesosy ianao. Tsy sanatria tsy tianao izy, fa asivanao fefy mba tsy hanimba anazy. Ohatran'izany mahatonga an'Andriamanitra misy zavatra tsy asehony anao mihitsy, misy zavatra tsy teneniny anao mihitsy, misy zavatra tsy ekeny andeha ataonao mihitsy, satria possible mety hanimba anao. Fa anao anie tsy ho simba amin'ny anaran'i Jesosy. Miakara lozy zay vo asehoko anao izy. Miakara. Ka ny fomba hiakaranao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ireny toroteny renitsika reny. Ny fomba hiakarana dia mifanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fomba hiakarana dia tsinona fa amin'ny alalan'ireny ianao mamela heloka, ataonao zay zavatra rehetra afaly anao Andriamanitra vavanao, reny ny fiakarana. Tenin'Andriamanitra manahoana zao mbola zakanao, loatriny ahoana ilay tsy zakanao. Ka zao tangala reta mba nanao sangisangy tamin'ny vandemanjana hoe analeki hoe za izy koa avy Jesosy zany mba vomana re. Mba izany makisika mbo napetraka tamin'izay. Raha avy koa Jesosy amintsika mandeky vomona ve ho anao. Dia ve moa zany teny mila vomona mandrakariva ho isika. Miambena izy tamin'ny vavahana, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Fa nendray misy amintsika tady varivariana, misy amintsika tady tsy te hifantoka amin'ny zava-panahy, fa tady variana be ny miara-nofo. Ray andro any amin'izay anao tonga any an-danitra manenina anao tsy nanano rakotry bebe, manenina anao tsy mba nividy simana namorantsika fiangonana, satria agny va mahafantariny toko hoe hitanao ifengon'ny vavanareo hoe karan'izao, ifengon'ny vavanareo ohatran'izao any anao vola naky mbola tafela nakokotry ohatr'izay zambona nano, ohatr'izay mbona manako an'izao ny pasterany ohatr'izay mba nataoko an'izao efa any anao maneny sanatrynao ny zavatra namanao eto nefa tsisy manaraka anao. Ka raha mba misy ihany ny fomba hoentinao manompo an'Andriamanitra, hoentinao mba manao zay mahafaly n'Andriamanitra, ataovy dia nenao velona. Raha misy ihany ny fomba ahafahanao mitoroteny amin'olo mitoma anazy mandeha vavaka, ataovy dia nenao mbola velona. Ireny zavatra reny ny fomba hiakara. Tain'i Jesosy ianao. Halleluja. Ka raha tianao ry avana ny ahita zavatra mbola tsy hita, ndana miakatra. Atsika zao tsika mijanona raha ato foana io, misy zavatra marobe zay mbola tsy hitatsika. Fa amin'ny minitra anao miakatra mona etazy na miakatra mona tafitrano, misy raha marobe tsy hitanao hatramin'izay hita koa.
Kafitiny anao. Raha misy nanjary nagnanaova pratika moa dia mivoaka helitsika mivoa daholo dia miakaran'olo. Fa gaga anao mahita ranomasy, ino lapriny rohany sambo satria any ambony anao. Ohatran'izay dia izy. Averiko ilay mandeha. Raha tianao ny ahita zavatra mbola tsy hitanao, ndana miakatra amin'ny ahavo vaovao. Tegna Jesosy io. Rehefa miakatra ny ara-pananao ny zavatra rehetra azonao bekona dia miteny anao zazy. Raha vao miakatra ny ara-pananao ny zavatra rehetra azonao bekona, zay rehetra tenenao manaiky anao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao mahatonga an'Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra, mibaiko ny zavatra rehetra, mamorona ny zavatra rehetra, dia satria izy no faratampo ny zavatra rehetra. Azonao zay? Andriamanitra afaka mibaiko zavatra rehetra. Andriamanitra afaka mamorona ny zavatra rehetra. Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra satria za izy no faratampo ny zavatra rehetra. Ianao nefa no ary mitovy aminazy, izany mila miakatra amin'ilay refy ianao. Jereo fotsiny ny rehefa gnandinianao anao mbola ry ambany ianao ianao iny ilay tsy mazaka mahita ereran'olo. Raha vao misy olona fo mifantanao misy erreur dia efa halanao boriko maty. Nefa dia jereo fa Andriamanitra mahita erreur-antsika jiaby reo. Tsara miketro amin'andre mandeha. Petreto manao izy koa mbo hitanao mivantan'Andriamanitra dia sy mahitanao dia ro adimo moa izy. Izy Andriamanitra io. Raha nanino malajanahary dia ro adimo koa. Raha nisy ino a Jesosy ro adimo koa. Fagnazavatsa. Nefa dia ohatran'izany ataontsika. Zany ataontsika. Tsy mazaka mahita ereran'olo. Midika zay mbola ry ambany. Ary tsy lasa mpaminany mihitsy ianao izy koa mbola zany raha atao. Satria ianao fotoana anao minotompo an'ilay osotry ny mpaminany, enao daholo ereran'olo jiaby reny. Misy fotoana za ilay mitsangana aketo reny rehefa tegna misy fotoana ndraikidraiky. Anao jereo koa tonga dia misy raha mivolagna na dia izy dia avy io. Karanjao izy kely ahany. Izy kely mbola mesalao fo mananjao. Za ko mbola tsy mahasaly mamitsangana ny ranabavy. Mbola hoavy za mbola mitsangana. Hoe anao ranabavy ohatran'izao anao. Anao rahalahy. Anao mary. Atsangana. Dahil tumpon ianao. Atsika izy. Dia ohatran'izay izy io. Mahatonga an'Andriamanitra manao ny zavatra rehetra, mibaiko ny zavatra rehetra, mamorona ny zavatra rehetra, satria izy zany faratampo. Anao nefa namboary mitovy aminazy. Fa nendray anao io vao maheno ereran'olo, maheno defaut-n'olo, igny irairainao borika jusque dimy vola. Nagnano bolana aminay any zay. Azo magnano findramam-bola mitolao bebe. Boriko maty tsy ahiriny. Ataonao bolana io. Iya. Azo magnano zay mohone atao bolana atao antanteny tsisy. Dia tsy zakanao mahita ereranao. Dia ty amintany anao zao za anao zao mazaka mahita ereranao. Fa raha mbola tsy amin'izany anao mbola refy ambany ao zany. Anao mo mahita karaha ataonay reto, maro aminareo ilay manatary aminay. Sasany zany koa vidy tsy mandeha mivavaka manao, hitiny anao andalo tsara bay. Karaha nagnino regny. Izy nongonongo mafy bakamo, dada mifona, mifona. Igny no izy koa anao donc asino eky raha novolaninao. Akory, no mafy tany. Tsy fanjery anao ke. Tsy mety zany, aavo daholo zany. Azonao amizay le zavatra mba tiako mitena aminao. Ohatran'izay zany izy. Mba mianarako mandevitra, misy fotoana anao mandevitra. Tsy hoe kory zany hoe le diavin'olo tabon-doha anao sanatry ny vava, mba mandevitra. Fa ireny no anisany fomba iakarana. Alleluia. Vakio ny Baiboly
fa rehefa agnome ny apôstôly ny fanamasan'Andriamanitra dia nasainy miakatra tao amin'ny efitra ambony zany. Ka amin'ny fotoana ianao miakatra dia lasa misy hevitra tolotra Andriamanitra anao ampitsahatra ny fitototoana rehetra. Mahatonga anahy mbola mahita foana rehefa ny zavatra tenenanao eto isan'andro, mahita révélation foana zaraigna aminao isan'andro. Isan'andro koa zany miady mafy amin'ny tompony mihitsy mba hiakatra. Mba teneny ndraika Jesosy iny ndraiky raha volany. Koa tsisy Andriamanitra nefa riavana amin'ny raha karaha volany epistily fahaely. Ia, izy tongety la modèle on rehefa tsy kirakoraka. Alevolevolo. Ia, rehefa tamboro iny dia vola azafady raha tsy tokoe raha volany ty, ôdy balotsika. Rehefa mahiray zake ndraiky relaka misy regny. Mety mba misy morsay. Ohatra. Sanatry ny vava. Izy koa anao malo nasainy nitrangana dita fa zay ny renikoreto. Azafady aloha niany tsisy hely boka. Izy koa anao nasainy nitrangana dita. Fa zay sainy nitrangana dito mivolagna fo mikoragna. Ary tsy mety tapitra. Satria misy Andriamanitra ao ambany. Na iny Jesosy anena. Amen na. Amen. Lasa fantanao azy tokony atao. Ary zay tadiavinao tonga ho azy aminao. Tsofoko rano mba ho tanteraka aminao zany. Manomboka ho hitanao fa tsotra be ny fiaina. Meta be ngery avy amintsika reo zao raha mitaniana karakory moa fahitana amin'ny fiaina. Sarotra. Fa amin'ny fotoana anao miakatra, milaza aminao zao fa manomboka ho hitanao fa tsotra io. Amen. Alleluia. I Abrahama dia nibekon'Andriamanitra mihitsy hoe mivoao izy amin'ny tranony. Dia jerevo ny kita. Mivoao amin'ny tranonao dia jerevo izy ny kita. Zany hoe mitodika aminao ndray koa zany tsika zao mila mivoaka ao amin'ilay mondinao ianao. Atsika tsirairay samy manana mondy anazy. Manana mondy sikisiky hely zay, karaha zay anao zay. Efa karaha ny mihitsy zany izy e. Atsika tsiraikaraiky reo. Mila mivoaka avy amin'ny mondinao io ianao. Le toerana sy fisainana nahazatra anao hatramin'izay. Inona ny fisainana nahazatra anao hatramin'izay? Inona ny toerana nahazatra anao hatramin'izay? Mila mivoaka amin'io anao raha te hiakatra. Ary betsaka amintsika tsy sary miaraka amin'Andriamanitra. Tsy sary, mbola matavy, mbola misarasara. Nananakory izy. Nanokaraha toy ny mivady nanokatra asa tia. Ofantrano tamin'ny 500 000. Irakitra continent miravana 7 000. Mifampitodika edy akory. Zay mba tokony adoko izy to, ozy le saigna rehetra. Isa. Fa rehefa tegna manaiky anao hiakatra, vitanao midomina raha jiaby. Adidiko tamin'izany manamora amin'ny telefônina zay zany aloha, tompotrano ny fomba badibadika. Aloha. Fa tsy hainao fa misy raha ngazy zay tsy ampoipoizinao jusqu'à efa miravana izy mbola tonga aketo. Dia tonga 500 000 fogo dia nety izy ke mandeha. Tsy mety amin'izany. Fa raha anao dia miteny le tompotrano izy ty tsy ataontsika isan'andro koa fa atao par mois. 10 millions nefa nivolaniny. 10 millions par mois. Henjaka netsika zay. Nisasatsasaka fagnofagna le 10 millions par mois. Izy fa ambididolo sezy reo. Tsy maintsy vidina io. Antegna mihitsy izy pitran'olo. Nikeny daholo, vidina araiky. Izy le fofosy olona mbao fotsiny. Amin'izany 350 000 vidina araiky. Alevolevolo. Ny zavatra kely anatin'izany tsy moa. Da i Jesosy anao. Alleluia. Lasa manomboka ho hitanao fa tsotra io. Amin'ny fotoana ianao manaiky hiakatra. Amen. Alleluia. Da i Jesosy anao. Amen. Amin'ny fotoana anao mba asain'Andriamanitra amin'ny zavatra goavana ao an'Andriamanitra. Mba vitanao ve zany? Na firenao raha tsy foinao fa matatra andeha tongotra.
Betsika zay manao calcul be zay tsy karaha zavatra omena ho an'Andriamanitra. Tain'i Jesosy ianao. Za manokana rehefa efa tsy zany tsoloky misy anahy, tsy hoe poerapoeraka aho. Fa ny anahy fanahako jiaby io any Jesosy. Any Jesosy. Kofa ilainy tompo hoe foika amena anazy. Kofa tadiavina efa ameko anazy. Ny fiainako zany efa natokako an'Andriamanitra. Ary zany tsy mantetra anahy. Na agnanakory, za fa vonona ho velona miaraka amin'ny Jesosy, vonona ho faty ao amin'ny tompo. Alleluia. Tsy mamenatra anahy ny teny an'izany. Foika. Satria fantako loatra raha mandigny anahy an-danitra. Nasaigna antsika hoe eto ambony tany ity misy mission ny ataontsika eto. Da nataovy amin'ny antsaka sy amin'ny andava. Fa anao tsy janona elaela zany. 80 taona na 20 taona raha ela indrindra. Dia hiverina amin'ny olona nangirika anao. Ino raha mbo avalinao anazy? Aty amin'ilay voyage nanifasanao anao tatianao be calcul. Tsy nataonao araka ny tokony ho izy ny zavatra nataonao. Ahiry amin'izay anao tanàna missionnaire anao ko mangasikasy izy tany maro nisy volamena kay, tany maro nisy enjoke, tany maro nisy Enrique, tsy zay viavina mena natakany namadary. Tsy nikeny zamany ziny mavety loatra zay mozy. Mazaha agnana amin'ny folon-kareny, tsy keny kay. Zany keny avalinao le nanirika anao. Nefa ny zany mahatonga anao lasa manambola biny. Mba vitanao le mission. Zany mahatonga anao nanokafana varotra. Mba vitanao le mission. Zany natonga anao natao mission ry, mission ty, mission zao. Mba vitanao le mission. Fa mitanina mipetraka, nataonao ve le mission. Nataonao. Ay ny tompo manokana antsika jiaby. Dia samy mba malaka ilay fanitsinitsy an'andry agnatin'izany fô. Laha amin'iny fa misy fanitsy avao fô ny ay ny tompo anenao. Alléluia. Vavy tsara ihany koa ny Baibolinao Deutéronome 32, 49. Deutéronome 32, 49. Deutéronome 32, 49. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miakara amin'ity tendrombohitra Abarima ity dia ny tendrombohitra Nebo zay eo amin'ny tany Moabita tandrifin'i Jeriko ary tazano ny tany Kanana izay omeko ny zanak'Israely olovana. Amen. Teto Andriamanitra nirevele zavatra maro tamin'i Mosesy sady nampahita anazy ny tany Kanana. Miafatra anatin'izay amin'ny fotoana miakatra ianao ireo fampanantena an'Andriamanitra zay neverinao fa mbola ho ela sy ny sisa tonga dia hitanao sy tonga aminao ary mora aminao no réaliser anazy. Misy amintsika reo hoe tonga dia efa misy zavatra marobe fa nampahitany tompo anao fa ela. Fa rehefa anao miakatra manomboka hitanao fiainanao afaka rotona. Manomboka hitanao zavatra hitsanga aminao raty zay. Ny Mosesy teto nasian'Andriamanitra miakatra izy dia nampahitana anazy tany Kanana. Tain'i Jesosy ianao. Alléluia. Alléluia. Amen. Maro amintsika mihaino anareo zao nefa nandeha roplanina. No? Le mbola tsy nandeha mbola andeha. Atanjako mety nandeha mandeha ianao. Mety nandeha savenga. Miaraka tosikio. Jereo tsara fa rehefa ambony avion anao karaha madiry dolo raha jiaby ambany ity. Marina sa tsy diso? Karaha dola. Rehefa anao ambony roplanina. Ohatran'ny dola zany tsamon'olo reka raha madinidinika le manjara finafindra magnaniry. Tsamo jiaby hitanao ambany ity. Tomobily karaha vitsiky hitanao ambony. Zay izy. Tain'ny tompo anao. Ohatran'ny hoe azo finafindra. Ary lalana ataonao agnatin'ny adiny 7 ataonao roplanina 45 minutes.
Tanusutan na rin tamatang. Seter de tongki. Para manderoplan na no, 45 minutes. Ay, Jesus no. Saksi, areket yang muntani, areket yang bun. Ratiam banetino fen obstacle. Sat govetor zamatahit. Farefa yang bun no malala katsara, sat mataza ng zamatahit. Lajaw ya, amen. Mbaba kam tupong bago revelasyon mga tayo. Amen. Nzabata ataura no. Nzabata afakamana no. Sa ataura no. Sa tiyasa kanaksen. Ang fito na inyamnyavong mission. At sa mutayas. Kaya siya nung muna rin ang mutayas na ruplan. Kaya vinjul pilon. Ay, sila. Sa mutayas. Sa inyamnyavong. Nitera nga avo reita sa deba misab sa manaka no tiang buntan misab sa tabur no tiang buntan sa ka manaka no sa ka na tabur no ang futuna ang bun der mission. Haleluya. Amen. 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 Jangan ni niveau mission no mamarca ni acceleration final no la joie amen. Ni niveau mission no mamarca ni acceleration final. Est-ce que tu as demandé ma fille maintenant? Ni cara niveau. Faut pas d'appeler ce que c'est une fois derrière le civil. Est-ce qu'il faut vous me frapper ici? On nous a donné moins fort. Il vous bisquez, il n'a pas été. C'est un bouquet. Mon gars parle, je m'en ai attendu. On peut peut-être mon gars parle. Si vous voyez qu'il y a un yak qui est dans le jeu, il est tout bonnet. Palinora mo miyarti si mafatizin of tayo dimnos mo na detail ventikam na aduko mo tayo Jesus at sikadjab amen yusan na tumano aita fatubis na makasakta sa ifekar ng buo amatusin verba no mula we saltan fena mula riyan man misyon amen. Sabi mapetron fang taning mangin sa mabit fa not mabit. Sati le niveau missionario chimtu. Kabamingga venosa la sinapa venon taning zahi. Manike mjeno manumkan wani ustuntin na demant. Mayala puter ng banding badiyakat. Asavelo bekun say na mahulong bela su fa velon demante dirigeno. Manum kenyan zandra bato. Haleluya. Amen. Tapi nulla funna yakata semensi mila efor. Semensi mila fanavating. Sa demanda nga determinasyon. We semensi dito ko. Funna yakata. Amen. Refa funna yakata no mila mambul karakter. Afa musino. Manong sa nulla ret. Zeno bu tafabu. Haleluya. Raini vomiseno amjoriwa sila na efor satri uljab fakamanoni. Faranot tiyena zabdetsena uljab misi for geza bitch metatona. Matua vanoa. Achikeri tapesen. Ay tu por no. Amen. Tay na demande no. Haleluya. Amen. Jadi usun fantra at similay for mantra. Mantra what? Although is it? Juv na ni for baby buhan. Si for the ko. Ay diso sino. Marazo sila ngayon sa kamarazan. Jadi usun vadre famya dengan tukachang. Simila miyazik zarin bayad. At some chim bola ng futsini, din guru ng awaj na tukachang. Dan Jesus sino. Karena tiyangan nul na reyete no. Asa maneki anon fanon nul na reyete. Sekali. Ay tupo nini. Jadi sekarang apa? Samanidin. Nan yaku, nan vurgut, nan yegel. Apa manidin.
misy zavatra zay ataon'olona rehetra fa tsy voatery ataonao raha tia hiakatra rehefa ianao. Fa raha sady mivavaka ianao mbola fanaon'olona ihany ny ataonao dia hitovy amin'olona rehetra ihany ianao. Tainy Jesosy ianao. Ka aza mandraiky ara-dalana amin'ny akoho raha tia handeha lavitra. Manaova ny fanaony aikiny. Ty zany no mitovy aminao. Amen. Rehefa niakatra tao tendrombohitra Mosesy dia resaka tamin'Andriamanitra. Ary mbola tany ihany izy dia efa nasehoan'Andriamanitra azy ny adalany zanak'Israely niorakorako nanompo sary ny volamena taty ambony tany. Tamin'io fotoan'io tsy nekeny Mosesy niaraka taminy tany amin'ny faratampony Josoa. Dia jereo rehefa nidina Mosesy dia hoe Josoa lasa fenosotra ho azy. Satria ianao zany raha vao miara-dalana amin'olona miakatra mimpita ho azy any aminao ilay fiakara. Alleluia. Tainy Jesosy anentsika rehetra. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Dia jereo Josoa rehefa naheno an'ilay orakoraka tonga dia niteny Josoa hoe olo miady zao izy. Tsy mitovy zany filazan'ny Mosesy Josoa. Satria Mosesy niakatra tany amin'Andriamanitra da nanomboka nanana fomba fijery hafa, fomba fiainona hafa. Josoa rehefa naheno an'ilay orakoraka dia Josoa hoe fen'olona miady ao. Fa hoy kosa Mosesy hoe tsy olona miady zao izy fa efa nafoen'i Jehova ny zanak'Israely. Nanomboka tsy mitovy fomba fijery. Niveau misy ianao mamaritra ny accélération. Niveau misy ianao mamaritra ny fiainonao zavatra. Le niveau misy an'i Josoa natonga azy niteny hoe ady le ao. Zany hoe niperana misy ianao no mahatonga anao mi-interpeller ny circonstance hitany masonao. Nendeha tsika hoe tonga dia tafiteny mihitsy hoe maty aketa. Fa rehefa miakatra niveau ianao tsy zany mivoaka ny vavanao. Zany hoe fandraisenao aty. Tsy mitovy ny zavatra nilazain'ny vavan'ny Mosesy Josoa satria tsy mitovy koa ny degré ny fiakaran'izy ireo. Amen. Tsy vitsy ny olona samy teny hoe problème be, grave be, problème gidragidra. Fa misy olona tsotra zany fomba fiteny satria ny ahavo ny fahafa. Mila mitandry ianao ny amin'ny fomba fijerinao olona. Dia tady hitarika ianao ahita zavatra hafa satria mbola eny ambany ianao. Fa rehefa lasa eny ambony ianao miova ny fomba fijerinao olona. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Hitanao zao matoa ny olona anankiray ho za esorina aminao mba hiamo fognanao. Tsy olo iny mitady amono anao, mitady andrava anao. Aza malahelo raha misy olona miala aminao. Tenenao miregna tsy lery aminao izy andeha. Tainy Jesosy. Fa tsy sanananao mitomany. Allô, dia sakinao. Tomany babaloko. Ny esorina aminao iny satria mety hanimba anao. Fa misaorany tompo raha misy olona alefany aminao satria iny olona iny fitahina ho anao. Fomba fijery zao zany. Alleluia. Amen. Nisy fotoana hono nisy pasteur naniraka plein temps mba andeha hisavatra ao am-piangonana. Nanomboka zany fotoam-bavaka. Dia tsy haiko nanomboka nagnano culte maromaro zareo. Dia niteny le ray aman-dreny be hoe nanomboka jereko karakory olako. Rehefa nalefa le anankiray tonga dia niteny pasteur antsasaka fiangonana koa vita. Tsisy raha. Ya. Ay. Dia namindrefa olo hafa koa le pasteur nijery. Namaly le anankiray avy tany sorana ny tompo data fa antsasaka fiangonantsika koa feno. Dia raha anao maheno an'izany tatitra zany tatitra mitovy. Fa ny fomba fijery tsy mitovy. Avo zao mahatonga azy. Le araiky tonga teo nanandaraka hoe anabo reo tonga ka tsy kivy efa nagnino antsasaka fiangonana vita. Ay ozy le ray aman-dreny. Ianao nefa olo-kafa koa izy mijery. Halleluja ozy raiky tonga sorana n'Andriamanitra fa feno antsasaka fiangonana. Niova fomba fijery. Arakaraky ny avo misy ianao manomboka mampiova ny fahitanao zavatra. Hitananao Jesosy. Dikan'izany amin'ny tongoa fiainam-bavaka. Miverenana n'Andriamanitra.
ataovy zay tonga ny ara-pananao ijoro tsara mandrakarivo. Ampitokelany akaikinao hoe maneke hoe hitombo refy amizay, hiakatra refy vaovao amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatsika hivavaka misotranao zay tompo mangasitraka ny amin'ny lesona zay nomenao anay teto. Fantanay fa tena tianao zay raha-paherezinao andro manana lera sy mankalazanao zay ary mameno voninahitra anao, satria ianao l'Andriamanitra tsara, ianao l'Andriamanitra El Shaddai, ianao l'Andriamanitra Jireh, Andriamanitra Rafa. Natoronao anay teto androany ny zava-miafina ahafantaranay fa tokony hitombo refy zay. Jesosy eo jerevo ny vahoakanao, jerevo reto zanakao mangataka aminao atoko mba tsy voafetra intsony izy ireo fa hitombo amizay ary amina fatakarana vaovao. Horakofana amin'ny ranao Jesosy lesona reny teto mba hitondra fitombona amin'ny fiainana, hitondra fiainana vaovao, hitondra fitahina, hitondra fandresena. Ny asan'ny demoniasy miazo nazy tsy havita tato ten'Andriamanitra raha vato amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona tombo fiainana vaovao antsirary azy, fitsahana, falebiazana, mahatonga azy fe, atonga azy domine, atonga azy Andriamanitra ilaza zavatra dia ho tanteraka zay lazainy vavaka. Salama taonao tamin'ny andron'ny Joshua tompo tsy nekeny misaky ny masoandro dia mijanona teo. Salama taonao tamin'ny Elipa aminahy tsy nekeny latsaka ny ranon'orana dia tsy nilatsaka. Salama taonao tamin'ny Mosesy nekenao misaraka ny ranomasina satria nanaiky hiakatra tena vaovao izy. Mangasitraka tompo tanterao amin'irety zanaka ra-panahy reky zany Jesosy. Moka mba manomboka hitombo refy izy amin'ny fanomezana, hitombo refy amin'ny fandeferana, hitombo refy amin'ny fankatoavana, hitombo refy amin'ny fiainam-bavaka, hitombo refy amin'ny fanamasinana ny tenany sy ny fiainana aminy. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Zay ravana ny azo tsika natao teto androany, minao fa voky ny fanana. Alleluia.